Miarahaba antsika iaby. Hipody resaky eto mahakasika ny hamaray le 25 septambra. 25 septambra zay fanehoan-kevitra mahakasika ny delestage sy ny tsy fisian-drano mandavataona Lavareny. Zay aloha ny namatarako ny hoe 25 septambra satria zay no nitaritany Babasy Clémence ilay zavatra hoe fanehoan-kevitra fitakina fialana amitiky delestage sy tsy fisian-drano Lavareny tiky. Fa ny olona iaby moa samy manana ny versiony, ny mpanao politika samy manana ny versiony. Fa ohatra anakay tsy mpanao politika de mazava anakay ny resako anoanako an'io 25 septambra eo de ny mahakasiky ny resaky delestage, tsy fisian-drano sy tsy fisian-jiro. Fa samy manana versiony ny rehetra araky ny teneniko, malalaka koa ny rehetra amin'ny fanehoan-keviny. Fa raha ohatra hoe ka tena hoe horaisiko le version ny olona sasany hoe tena fanonganam-panjakana, de raha ho avy amizay ihany zany ianareo, satria zaho tsy manana eritreritra an'izany mihitsy ny aloha hatreto hoe fanonganam-panjakana, satria ary tsy resaka an'izany ary tsy andrisika ny vahoaka am'izany mihitsy zao amy resaky fanonganam-panjakana, satria zaho tsy havita, tsy manana fahefana handrisika vahoaka andeha hanonga-panjakana, satria ny vahoaka mahay manongana ho azy ny fanjakana rehefa leo izy, rehefa leo tanteraky izy hainy vahoaka manongana fanjakana. Fa matoa mbo tsy tapa-kevitsy manonga-panjakana ny vahoaka de mbo zakany zany le fijalinao, zakany ilay fahorianao, zakany le miaina amy delestage mandavataona. Ka anjaran'ny vahoaka igny resaky fanonganam-panjakana iny raha amiko manokana. Fa nena nanetanako teto de amle resaky delestage, amy resaky tsy fisian-drano zay zo ny olombelona, zotsika malagasy ny iaina anatin'ny fahazavana sy iaina ao anatin'ny fisian-drano. Ka raha ohatra hoe raisiko hoe resaky fanonganam-panjakana zay resahan'ny sasany de raha hisy zany de mba ny engaviko atsika vahoaka malagasy de aoka re tsy hisy ny fanapotehana fananam-bahoaka. Averiko indray, aoka tsy hisy ny fanapotehana fananana iombonana, fanapotehana fananam-bahoaka, fa manjora mitsilanytsika raha zay no hisy. Zay fotsiny zany nena mba hafatra, satria tokony ho haitsika vahoaka malagasy fa volatsika nanamboarana foto-drafitr'asa rehetra reo, volatsika fa tsy vola mpanao politika na vola mpitondra, fa volatsika malagasy. Ka la reo zany ro potetsika de tsika foana zany mamotiky manary ny volatsika. Oka mbo tsy henaratsika nataon'ny fitondrana amizao tamy 2009 mandoro radio, mandoro fananany, mandoro orinasa, mandoro ino, oka mba tsy henaratsika zay zavatra zay, fa manjora mitsilany zay nataony zareo tamy 2009. Fa takio ny zavatra marary atsika resaky delestage sy ny tsy fisian-drano. Zay ny mahakasika an'igny. Raha ohatra ihany koa ka hisy ihany koa zany fanonganam-panjakana zany zay resahin'ny sasany de ho raisiko kely lay resaky ny Vanessa Manonga, hoe mahakasika an'izay zavatra zay, satria ny resaky Vanessa Manongana hoe raha nongana ny Andriamatoa Anjy Rajoelina de izy adina zoro ndray ve ohatran'izao. Raha ohatra haneho hevitra mahakasika ny resaky ny Vanessa Manonga, raha ohatra ho tonga amizay nareo, fa zaho tsy mandrisika olo hanonga-panjakana mihitsy, satria anjaran'ny vahoaka zany averiko foana.
hoe vahoaka mahay manonga anazy ao tsy mila risika raha rehefa leo tanteraky izy, tsy mila risika hoe aongano fanjakana, tsy mila tenenina fa matoa tsy manongana ny vahoaka, mbola zakany le delestage, zakany le fahoriana Madagasikara eto. Ka amiko manokana zaho tsy andrisika olona mihitsy andrisika vahoaka handeha hanonga-panjakana. Fa raha ohatra kosa hoe ho tonga amizay zany ianareo de mipetraka fantaniny vanesa manokana raha ongana ary ny fitondrana amizao iza no isolo azy eo, raha ongana Andriamatoa Andry Rajoely de izy tsotra amiko. Rehefa misy ny zavatra tianao tratrarina mbola tsy tokony hipetraka vanesa manonga zany fantanina zany tena mbola tsy tokony hipetraka zany fa lasa mampisavorovoro toe-tsain'ilay olona toronareo hevitra sy entanonareo sanandro eto. Fa rehefa misy ny tanjona ny ray dia natongavana ny tanjona iny aloha natao de après amizay mandamina ny rehetrarehetra, après mandamina ny rehetrarehetra bon tsy mila eo amizay azo apetraka amizay lay teneninao hoe tsy mila dinosaure tsonao anatin'izay raha zay. Fa rehefa hoe hitambarana aloha le tanjona de tokony hoe igny aloha le tanjona atao tratrarinareo igny. Fa raha vola hametraka an'izay fantanina zany anao de vao maika tsy zavatra vanina araky ny eritreretanareo anazy eo. Toro-hevitra gn'anakay fa zaho nareo ro miresaka an'izany resaka fanongana zany fa tsy zaho fa gn'anakay resaky delestage aloha hatreto. Fa zay gn'ay momba ny resaky fanonganam-panjakana. Zaho jamais handrisiky vahoaka andeha hanonga-panjakana, hainy foana manongana fanjakana rehefa leo izy. Voilà. Fa matoa mbo tsy manongana zany vahoaka mbo zakany le fijaliana sy fahoriana ao. Zay zany gn'anakay mba toro-hevitra. Manoloana ireo fiantsina samihafa sy fikasananao fanakorontanana ho an'ny andron'ny 25 septambra eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia manao izao fanambarana izao izay mpitandro filaminana mivondrona ato anivon'ny Emonaty izay ahitana ny gendarmerie-pirenena, polisy-pirenena ary ny tafika malagasy. Izay dia mametraka trany ho zava-dehibe ny filaminana sy fahafahan'ny tsirairay miatrika pitoniana ny fiainana andavanandro ho tombotsoa ambony firenena ary ho an'ny be sy ny maro. Mampahafantatra fa tsy nahazo alalana avy amin'ny manam-pahefana ny etsika famorina olona ny faha 25 septambra. Noho izany diky izany fa fantokan-dalàna ny fanatanterahana zany. Marihana fa manohitohina ny filaminam-bahoaka sy ny fahafahany tsirairay mivezivezy izany famorina olona izany ka miendrika ho ambana mitarika herisetra. Mitsinjo hatrany tombotsoa-iombonana amin'ny filaminana ka miaro ny ain'ny olona sy ny fananany ireo fotodrafitrasa ary ny anim-panjakana. Koa manentana ny olom-pirenena izay ho tony tsy ho voataona amin'ny herisetra amin'ny endriny samihafa ary andray fepetra endritra ny mpitandro filaminana ho fisorohana ary ho famaizana amin'ireo izay minia manao ny fantokan-dalàna.